Magnano mbola tsara atsika jiaby izay magnaraka ity pejiny antsony filazantsara ity zany. Amin'ity taogno ity no ampafantariny atsika jiaby fa amin'ny taogno avy feo tokana 2027 fito amby roapolo sy roa arivo ikoragnesiny fa atsika rehetrarehetra jiaby dia ny manova ny vina ho asa. Ary ny adventiste amin'ny mitandriny ny andro fahafito maneran-tany dia hiara miray amin'ny iraka araiky. Ka izy io zegny manomboka amin'ireo mipetraka amin'ny W ny fiangonana ka hatramin'ireo jiaby mitory eny amin'ny polipitra. Ka ny sampagna rehetra sy ny media rehetra dia hifantoka amin'ny tanjona araiky dia ny fitoriana filazantsara. Kofa feo araiky zegny no miaraka mivolagna fiangonana maneran-tany dia andre zegny izao tontolo izao. Ka ny hafatra hovizintsika amin'izy io dia hoe Jesosy Mesia sy mpanjaka ho avy. Ary aseho amin'ny alalagna soratra masina, amin'ny fihetsika, amin'ny fiteny, ary ampiasaigny fahafahagna media jiaby. Satria ny marobe zegny ny ologno magnaraka ny media, mahatratrany amin'ny 300 isan-jato ny ologno magnaraka fandaharana amin'io sehatra nomerika io. Ka ny taona 2027 fito amby roapolo sy roa arivo dia magnamarika fa 2 arivo taogno hatramin'ny nanaovany batisany Jesosy ary nagnosorana fanahy masiny azy ary nanomboany asa fanompoana. Hitantsika zegny ao amin'ny Lioka toko 7 andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny 20. Ary mbola mitoetra ho iraka ho antsika koa zegny amin'ny jeudi, iraka nampanaoviny azy io. Ary mitory ny vaovao mahafaly sy manafaka ny ampahoriana. Zay hitantsika amin'ny Lioka toko 4:20 zay zavatra zay. Ka misy drafitry napetraka ny fobe maneran-tany 5 amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny 30 sy roa arivo lay fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny maizy atsika ao amin'ny Kristy ary ny firaisana amin'ny alalan'ny fanahy masina iraka ho an'ny rehetra. Ka ireo rehetra ireo zegny dia mampiray ho feo iray tokana ny fiangonana adventiste amin'ny tandriny fahafito maneran-tany satria amin'ny fanatanterahana ny asa nanirany Jesosy Kristy atsika. Misy ny tetikasa azo atao zany hoe maneran-tany amin'ny volana septambra 7 amby roapolo sy roa arivo ny haino aman-jery rehetra ny tantaran'ny fiangonana sy ny mambra ao aminy mifantoka amin'ny Kristy, fankalazana ny 2 arivo taona hatramin'ny batisany sy ny nidirany tao amin'ny asa fanompoana. Ary tanteraka ny tenin'ny fikasan'Andriamanitra ilay hoe anorotoro ny lohany menarana Jesosy. Zany hoe nandritra ny 9 arivo taona nanjaka Satana tamin'ity planeta tany ity. Fa zao kosa ny fiangonana adventiste maneran-tany feo tokana no itenenany amin'izao tontolo izao. Ka ny fandraisana andraikitry ny eran-tany momba ny vavaka, famatokentsika ny sy fandiniantsika ny fiainan'ny Kristy ao amin'ny Kristy, ny fianarana boky fanahy faminaniana, boky ny faminaniana toy ny Daniel sy ny Apokalipsy. Zay hoe magnetsiky ny fianakaviam-piangonana maneran-tany, ny tanjo fampianarana Baiboly ary ny hetsiky fijinjana evanjelika ampifanarahana amin'ny rafitra tsirairay amin'io volana septambra. Oka zegny ny mpanompon'Andriamanitra tsiraikaraiky hianatra, hamolavola ary hamorogno fomba hanatratrarana ny ologno amin'izay misy azy. Fampianarana tsotra magnaraka ny toetrandro. Isan'ny tokantrano ampianariny ny zanaka, ampianariny ny vahiny dia tafiditra agnatin'ny tranontsika fa ho avy Mesia hitapitra eky fampijaliana ataon'ny Satana atsika. Amaranako azy izay voasoratra amin'ny boky Évangélisé pejy 220. Oka hoy izy ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay hianatra, hamolavola, haramorogno fomba hahatratrarana ny ologno amin'izay misy azy. Tokony hanatanteraka drafitra miavaka atsika ary tena ilaina tokoa izy ny misarika ny sain'ny ologno. Tsy maintsy ho fo feno zoto-ko lalina atsika sady matoky fa manakaiky ny fotoagnany famonjena atsika. Feno fahoriana, feno fisafotofotoagna izy ity zao tontolo izao misy atsika ity. Ary izay no mampisarika ny saintsika
fa ibanjiny favia Jesosy Kristy fanjony ka ny magnamariky ny septambra 7 fijinjagna ny am'izay hoe feo toka hitambarantsika adventiste maneran-tany. Saotra indrindra tompoko.